Ampiakarina folo isan-jato manomboka amin'ity volana martsa ity raha nitapaka nandritry ny filakevitry minisitra Omaly ny sokajy karama ambany indrindra amin'ny sokajy voalohany MSI eo amin'ny sehatra ivelan'ny fambolena na ny secteur non agricole izany hoe lasa 804,400 sy 4 hetsy ariary manomboka izao izay karama farany ambany izay ho an'ireo sokajy voalaza ireo raha 803 sy 4 hetsy ariary izany teo aloha. Miankina amin'ny sokajy kosa izay fisondrotana izay manomboka eo amin'ny sokajy M2 hatramin'ny OP3. Ho an'ny sehatry ny fambolena kosa indray lasa 509,400 sy 4 hetsy ariary manomboka izao izay karama farany ambany izay ho an'ity sehatra ity raha 904,400 sy 4 hetsy izany teo aloha. Fisondrota karama folo isan-jato izay tsy hisy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandron'ny mponina fa ihany koa tsy hamahavelively ny olan'ny toe-karena eto amin'ny firenena hoy ny avy eo anivon'ny vovonana antso noho izy tsy mifanaraka amin'ny fisondrotry ny vidim-piainana. Raha io ataoko hoe fepetraraisiny io le hoe fampisondrotana folo isan-jato dia ataoko hoe mandeha ila ihany satria raha ny fiainam-pirenena raha hoe ny resaka ekônômia mihitsy izay tena fototra dia tsy izay mihitsy ny vahaolana hoe asondrotra isaky mandeha. Hitantsika inge zany fa nisy fampisondrota karama teto tamin'ny ataoko hoe afaka taona vitsivitsy zay fa mbola zao ihany ny zava-misy fa misy anjara andraikitry ny tsirairay indrindra fa ny fitondram-panjakana. Manao ny anjaikiny ny syndicat izay miaro ny zon'ny mpiasa mitaky ny fisondrota karama hanana mpiasa fa efa mividy fa move ny fanontaniana lehibe apetraka dia move manao ny anjara anjaikiny ny fitondram-panjakana na hoe ny mpitondra ny firenena ny anjaikitry ny mpitondra firenena mantsy dia izay le teneniko izay mampatanjaka ny ekônômia. Fa io raha ohatra hoe ny karama fotsiny ny asondry isaky ny mandeha eo ataoko hoe ohatra ny karazana fampandriana ny sainy maro fotsiny dia hikorotana foana. Hitantsika inge zao hoe mikorotana ny fiainam-pirenena satria arakaraka ny anasondrotanao ny karama ohatrany eo dia misondrotra koa ny vidin-javatra nefany le ekônômia ataoko hoe tsy mirindra marefo dia vao maika majinika ihany no hiaran'ny ataoko hoe fahasahiranana. Ka zay zany ny fanontaniana mipetraka hoe rehefa handray fepetra ohatran'io na misy ary ny fitakian'ny syndicaliste izay teneniko mihitsy hoe manao ny asany fa le mpitondra fanjakana ve manao ny anjaikany. Araka izany tsy misy afa-tsy ny fanatsarana ny toe-karena sy ny lafin'ny famokarana anatin'ny irery ihany ohatra ny fanazavana no ahafahana manarina sy mandrindry olany toe-karena eto amintsika io. Aminay ny ekônômia antsika zao dia tena ataoko hoe ambany dia ambany raha tsy tena hoe faible mihitsy satria tsisy zavatra mandeha amin'ny laoniny. Hitantsika ny euro zao efa 5,000 ny vidin-javatra ny rehetrarehetra izay mahatonga an'io tsy milamina ny ekônômia ka rehefa aprindra ny fiainana zany sy ny karama ihany ny jerena fa ny ekônômia en général mihitsy zay anjara ny mpitondra ary zay le misy taoko hoe ekônômia politika mazava mihitsy hitondrana amin'ny firenena zany fa tsy mandeha anjambany fotsiny. Fa aminay aloha ny zava-misy eto amin'ny firenena ireo mpitondra izay efa teo sy mbola mitondra amin'izao dia tsisy taoko hoe lalan-tsaina ekônômia politika mazava hitondran'ny firenena fa mandeha anjambany ary resaka ataoko hoe mialatsiny amin'ny fiteny hoe resaka calmant na fampandrindrina foana ny atao amin'ny zavatra rehetra miseho na karazana problème miseho eto amin'ny firenena dia alamindamina daholo. Jirama alamindamina ny fitokonana atsy alamindamina fa tsisy tena hoe lalan-tsaina fototra entina mahana an'le vahaolana ho an'ny firenena. Ka aminay zany tokony hanao ny anjaikiny ny mpitondra fanjakana dia mandamina ny ekônômia izay tena fototra mba hirindran'ny rehetrarehetra fa rehefa milamina ny ekônômia dia mirindra ny zavatra rehetra. Mila ekônômia mirindra zany dia mitombo azy ny fahefa-mividin'ny vahoaka izay tena tadiavina ka na misondrotra ary ny karama tsy voatery korotana satria io mampitona hoe misondrotra ny karama dia misondrotra daholo ny vidim-piainana dia eo ihany ny eo. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana tsy ahivana tsy ampiovana inona na inona eo amin'ny isan-tokantrano io fiakarana folo isan-jato io raha mita amin'ny fiakarana ny vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro isan'izany ohatra ny vidim-bary izay efa mihoatra ny 10,000 ariary ny iraika poka.